Fara miaraba antsika tsirairay avy indray a. Izay tafaraketo amin'ity androandroany ity iaino ny tenin'Andriamanitra. Teny velona, teny manamasina, manome fiainana. Eto amin'izao fandaharana miomana iaona amin'Andriamanitra izao. Ao anatin'izao minitra fohy izao a, dia ny fanamasina anie tena hikasika antsika tsirairay avy. Hitazona ny fandrenesana. Hitazona antsika tsirairay avy hifantoka manoloana an'izao teny izao. Jesosy Kristy ilay teny velona, teny fiainana, ary mba hifantoka eo an-tongon'i Jesosy tsika. Tahaka ny Maria, eo an-tongon'i Jesosy. Sanatria anao tahaka ny Marta ka nahatonga an'i Jesosy ny teny hoe ry Marta, maro ahina sy be rehana loatra ianao. Zavatra ray ny tokony natao. Maria no nisafidy ny anjaratsara izay tsy hoe sorona amin'ny intsony. Ilay iray tokony atao anabaran'i Jesosy dia izao: tsy nivariana amin'ny asa fanompoana aloha, tsy variana amin'ny asa izay tsy nampanorahan'Andriamanitra ao atao, tahaka ny fitadiavam-bola, ny fanorenana, ny fitadiavana ara-materialy izay tsy araka ny fitarihan'ny fanamasina. Tsy hoe ratsy ny materialy akory, tsy hoe tsy ilaina ny materialy akory, fa misy fotoana tsy araka ny fitarihan'ny fanamasina, tsy araka ny sitrapon'i Jesosy ny zavatra atao, ary dify an'ilay tiany Jesosy atao, ka tsy mandre an'ilay feon'i Jesosy tsony, fa maro ahina sy be rehana, be asa, be aktivité, be fanompona, ary feno ny fotoana, reraka ny vatana, reraka ny aina, ilay feon'ny fanahy tsy re-intsony, ilay fahamasinana tsy ao intsony, ilay tahotra an'Andriamanitra tsy ao, ilay fitiavana an'i Jesosy tsy ao, ilay fahavononana any amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy ao, fa netin'ny asa fanompona ny hazakazaka, netin'ny antoko-pivavahana sy antoko-ponona ny hazakazaka, netin'ny zotom-po tany amin'izay tsy izy ny hazakazaka, tao amin'ny fanompona tsy izy, nanao tahaka ny Marta, ka mahatonga Jesosy ny teny hoe ry Marta ary Marta, maro ahina sy be rehana loatra ianao. Zavatra ray aloha ny tokony natao. Maria no nisafidy ny anjaratsara izay tsy hoe sorona amin'ny intsony. Dia ny eo an-tongon'i Jesosy tsy nisy asa nataon'ny Maria, tsy nisy entsiketsika be nataon'ny Maria, tsy nisy avizanana ara-batana no ny asa fanompona be nataon'ny Maria, tsy nisy fandaniam-poana nataon'ny Maria, fa teo an-tongon'i Jesosy izy, ary izay nankasitrahan'i Jesosy. Ho eto an-tongon'i Jesosy ihany koa isika, ny mifandarana miomana eo amin'Andriamanitra ao, dia manabaran'i Jesosy Kristy. Tsy mitaonanao amina toko-pivavahana, tsy mitaonanao amina toko-ponoana, tsy miaka vola aminao, ary tsy manao ny fotoana fitoriana sy ny asa fitoriana sy ny tenin'Andriamanitra ho fitadiavam-bola, fangalana vola, ankolaka na mivatana, fa maimaim-poana ny filazantsara. Nomena maimaim-poana izay dia mizara maimaim-poana. Tsy anaty rafidrafitra izay, tsy anaty fombafomba izay, tsy anaty ataoko hoe fezin'olombelona izay, fa ny fianay dia ny fanamasina. Tahaka ny zanak'Israely rehefa nandeha tany anefitra, dia nisy ny andro rahona sy nisy ny andro hafa. Tamin'ny andro mazava dia ny andro rahona no nitarika, dia iny andro rahona iny no nijerena. Rehefa nietsika iny andro rahona iny, naorina daholo ny lay, naorina daholo ny entana rehetra, dia nanaraka n'iny andro rahona iny, dia mipetraka teo amin'izay nijanonan'ilay andro rahona. Rehefa tsy nietsika iny, tsy nietsika teo mihitsy ny zanak'Israely. Ny andro afo, salama izay koa. Rehefa nietsika ny andro afo, nietsika ny zanak'Israely. Rehefa tsy nietsika ny andro afo, nijanona teo ny zanak'Israely. Iza no henoantsika amin'izao fotoana? Olombelona ve? Fotom-pampianaran'olombelona ve? Hetsika-olombelona ve? Rafidrafitra sy fombafomban'ny olona izay mangeja anao tsy hanana ny fanamasina, tsy hanana ny fahamasinana, tsy hanana ny tahotra an'Andriamanitra, tsy hanana ny fahadiovan-po, tsy iaona amin'i Jesosy Kristy. Hoy Jesosy hoe tsisy mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambany vata famarana, fa apetrany ambony anazavany maro. Aoka hirehitra ny jironareo, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo fenina tanàna miorina tapitendrombohana. Ny vata famarana dia resaka toko-pivavahana, resaka toko-ponoana, resaka rafidrafitra sy fombafomba, resaka didy amandalana, resaka foto-dalàna, resaka fitsipika izay mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra mazana, ary mahatonga an'ilay afo tsy hirehitra intsony, fa variana amin'ny zavatra ny tany, variana amin'ny vola, variana amin'ny fitadiavana, variana amin'ny asa fanompona izay tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Misy milaza fa ny ao amin'ny miomana dia sekta, satria tsy manaraka foibe, tsy manaraka rafitra, fa iza ny foibe?
ny fobe nge dia ny fobe nge dia ny lanitra e, ny fobe nge dia ao amin'i Jesosy Kristy sy ny fanjakany e. Iza ny rafitra dia rafi-pitondrano ny fanamasina. Inona ny tiany ny fanamasina amin'izao fotoana izao? Inona ny tiany ny fanamasina ambara? Voalaza Jesosy Kristy any amin'ny Jaona toko fahatelo hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, tsy fantatra ao izy na avy aiza na ho aiza. Dia tahaka izany ny olona tarihin'ny fanahy, mandeha alak'izay tiany ny fanahy azy, fa tsy mandeha anaty routine, tsy mandeha anaty rafidrafitra sy fombafomba ary adino ny feon'ny fanahy, fa lasa fahazarana, lasa routine. Ka tsy henontsony ilay fanamasina mitarika, hiala amin'ny fombafomba, hiala amin'ny rafidrafitra, hiala amin'ny fahotana, hiala amin'izao tontolo izao, hiala amin'ny fitiavam-bola, hiala amin'ny fitiavan-karena, hiala amin'ny resaka tsy araka ny tenin'Andriamanitra izay lasa mibahana ao anatin'ny fivavahana. Apetraka amintsika tsara ny tenin'Andriamanitra. Fa izao fotoana izao, fotoana tokony hifoazatsika, fotoana tokony hiomanantsika. Ary izay indrindra ny andraisantsika an'ity tenin'Andriamanitra ity, Amosa toko faefatra, andininy fa 7:12, Amosa toko faefatra andininy fa 12. Efa anjatony mahery ny toroteny miomana eo amin'Andriamanitra ao. Ary zay tsika voazara n'ity teny ity hoe le tena le lohateny mihitsy hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao ny raisitsika, miomana eo amin'Andriamanitra ao. Amosa toko faefatra andininy fa 12. Dia miomana eo amin'Andriamanitra ao ry Israely eo. Afaka hovainao ianarana hoe ry Israely io amin'ny anaranao izay mandray izao teny izao. Miomana eo amin'Andriamanitra ao. Mila fiomanana ny feonan'Andriamanitra. Mila fiomanana raha toa sika hiakatra, te hiakatra hiara-hiakatra amin'i Jesosy Kristy. Raisitsika ihany tenin'Andriamanitra any amin'ny Marka toko 17. Marka toko 17 andininy fa 5:30. Marka toko 17 andininy fa 5:30 dia izao ny voalaza. Koa miambeny ianareo fa tsy fantatrareo izay andro evian'ny tompontrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina, fa andrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary lazaiko aminareo dia lazaiko aminareo amin'izao fotoana miambena. Zay ny tenin'Andriamanitra hoe miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro evian'ny tompontrano. Tsy iza moa tompontrano io fa Jesosy Kristy. Fanoharana nanambarany Jesosy, Jesosy ihany no milaza azy eto. Ary iza le trano tsy iza fa iza. Tranon'Andriamanitra tsy trano narafitr'olombelona, tsy trano miresaka biriky sy vato, tsy trano miloko tsara, tsy trano resaka misy tilikambo, tsy tranon'Andriamanitra zany. Trano fivavahana zany, trano fivoriana zany, trano fiaonana zany. Fa ny tranon'Andriamanitra voalaza dia izao. Hebreo toko faefatra milaza an'izay. Ianareo ny tranony. Ny tranon'Andriamanitra dia izao izay nandray an Jesosy Kristy. Korintiana voalohany toko 7 milaza fa ianareo ny tempolo ny fanamasina. Ny tranon'Andriamanitra dia izaho ato amiko ny toeran'ny fanamasina. Mamaky an'izany koa tsika amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Petera voalohany toko 2. Ianareo dia vato velona, atsangany ianareo vato velona, atsangany ianareo ho trano fanahy. Diso hevitra matsika fa indraindray ny trano ny kolokoloantsika, ny toerana mpivavahana sy ny toeram-piangonana ny kolokoloantsika. Tsy misy maharatsy an'izany, fa natao tsara zavatra rehetra any Andriamanitra, tsara sady mpanao tsara. Fa matetika lay toe-panahy, lay toe-po, lay izao, lay tena tempolo ny fanamasina tsy tafahomana any amin'ny fiverenan'i Jesosy, tsy tafahomana any amin'izay fahatongavan'i Jesosy zay, fa lay trano vitako milamina, lay rafitra, lay trano fiangonana, lay trano fivavahana vitako milamina ary tsara tare. Io nge tsy ho raisin'i Jesosy rehefa ho avy any amin'ny raon'lanitra izy. Ozy Jesosy hoe, ozy ny mpianatra rehefa niteny tamin'i Jesosy hoe Jesosy ajerevo nge tia atsara ny tempoly, jerevo nge tia atsara tarehany. Dia ozy Jesosy hoe jerevo tsisy avela hijanona eo izy, tsisy avela vato isy fanongora izy, irodana daholo, andalo daholo zao rehetra zao, ho potika daholo zao rehetra zao, ho rava daholo zao rehetra zao. Fa ianao manana fotoana eonanao amin'Andriamanitra ao. Rehefa tonga any amin'ny raon'lanitra Jesosy, rehefa ho avy ny fitsarana, mo vonona ve ianao. Fa zay ny voalaza. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko 7:10. Dia izao ny voasoratra. Luka toko 7:10 dia ozy izy hoe andiny fa 5:30, andiny fa 7:30. Luka toko 7:10 andiny fa 7:30. Lazaiko aminareo fa amin'izany alina zany isy roa lahy miray fandriana, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Isy koa roa vavy miara-mitoto vary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra fanampin'izay rehetra zay
Matio 4:20. Andininy 5. Ary amin'izany isy roa lahy any an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray ho avela. Ary isy roa vavy manodina ny fikosom-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray ho avela. Rehefa mijery tsika dia zao, ny anankiray raisina, ny anankiray avela. Misy olona roa mpandrina, ny anankiray ho raisina, ny iray ho avela. Misy olona roa mitoto vary, ny anankiray ho raisina, ny iray ho avela. Misy olona roa any an-tsaha, ny anankiray ho raisina, ny iray ho avela. Ray ho raisina, ny iray ho avela. Dikan'izay zany hoe vitsy ny ara-iakatra amin'i Jesosy rehefa ho tonga eny amin'ny lanitra izy. Ny atsasany, raha mijery andreo tsika dia ny atsasany ny ara-iakatra amin'i Jesosy eny amin'ny lanitra. Zany hoe ny ray antoko-pivavahana, ny ray toeram-pivavahana, ny ray trano fivavahana, ny atsasany ihany faravabetsany no voaray. Raha raisitsika ny fanoharana ao amin'ny Matthieu 4:20 rehefa nanao fanoharana ny ampamafy Jesosy, dia nisy tany efatra tao. Fa tao amin'ireo tany efatra ireo, ny ray ihany no tany tsara. Ny telo zany tsisy izy daholy. Raha io ndray zany dia ray apahatelo fa tsy ny atsasany akory ary. Ao amin'ny Apokalipsy fiangonana 7 no nanambarana tenin'Andriamanitra, nanambarana Jesosy ny teniny. Tao amin'ireo fiangonana 7 ireo dia hoy Jesosy hoe mananteny kely aminao aho, zao ny tsinonao, zao tsy mety ataonao. Anaky ray sy tapany no hitany tompo tsy nanatsiny tao, ny ambiny nanatsiny avokoa. Aiza ho aiza tsika fiangonana. So variana miasa tsika, variana manompo tsika, variana mitory tsika, variana manao asa fanompony tsika. Fa tsika ve ankasitrahan'Andriamanitra, tsika ve fonena ny fanahy-masina, tsika ve hiara-iakatra amin'i Jesosy eny amin'ny lanitra. Iza no hiakatra rehefa avy any amin'ny lanitra Jesosy. Zay zao ny fantaniana tsara mipetraka. Roa any an-tsaha, roa any an-tanàna, roa mitoto vary, ny ray ho raisina, ny ray avela. Izy ireo ho raisin'ireo dia izy ireo avela. Indrereto eto ampitoriana teny eto zany dia tonga Jesosy dia ho raisina miara-miakatra aminy eny amin'ny lanitra. Ianao mijery ve ho raisina, ianao manaraka ve ho raisina. Mety misy be da be tsika manaraka n'izao toriteny zao, fa tsy hiara-iakatra daholo, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Ny fiverenan'i Jesosy dia tampoka. Zay ilay voalazany hoe ho avy tahaka ny mpangalatra, ho avy tahaka ny mpangalatra. Any am-piasana misy manjavona tampoka, tsy hita. Ny raisin'i Jesosy niaraka aminy. Misy taraiky eo, eny ambony fiara, taxi be, eny ambony bus, eny ambony tomobilin'olon-tsotra, misy tsy hita ho azy manjavona. Eny an-dalana misy manjavona, any am-pianarana misy tsy hita. Isy zavatra tena goavana be hitranga rehefa ho avy eny amin'ny lanitra Jesosy. Satria misy fahaverezana olona maro be, misy fahaverezana tampoka, ary isy accident mihitsy ary satria mety olona mitondra fiara manana Jesosy manjavona ho azy teo izy satria tonga Jesosy naka azy. Dia ny ao anaty fiara accidenté ao. Ny eny ambony fiaramanidina, mpanamory fiaramanidina raha manana an Jesosy izy, manjavona tampoka izy, fiaramanidina mandeha any amin'ny tsisy, fisy faharavana, isy famotehana, isy fahafatesana. Zany ny fiverenan'i Jesosy, zany zavatra hitranga. Ny dokotera mpandidy mety eo ampandidiana maso eo izy, na ampandidiana olona eo, manjavona tampoka izy satria ny raisin'i Jesosy. Fa misy ny sasany taraiky eo ihany tsy ny raisin'i Jesosy. Mety misy ary ray toeram-pivavahana mihitsy ny sasany mbola variana mihira, manao hira fiderana. Jesosy efa nandray ny olona, sasany variana mihira, sasany efa tafiakatra. Sasany ary sanatria mety mbola eo mpitoriana teny. Jesosy nefa efa naka ny fiangonana, izy mbola eo mpitoriana teny ihany, sanatria zany. Fa isy nefa zany, iza no raisina, iza no avela, iza no hiakatra, iza no vavonjy. Misy atro zaraiko amintsika vitsivitsy reto. Andriamanitra ihany malala zay anazy. Andriamanitra malala zay ho raisina. Tsy mitsara an'izaniza ahako, tsy fanamelohana, tsy fahamaritana be fahatany, fa ny tenin'Andriamanitra no raisitsika hoe iza moa no akarina. Zao aloha voalohany indrindra averiko foana. Matthieu 7:20 dia hozy Jesosy hoe tsy izay rehetra manao amiko tompoko no vonjena, fa izay manao sitrapony raiko izany an-danitra. Eda be no manao tompoko. Ty fireneny ty manaja ay amolona. Raha ny malagasy dia tsy haiko 20 isan-jato milaza fa kristianina. Fa hozy ny tompo hoe manaja ay amolona fa ny fony lavitra. Satria nahoana eo imolotra fotsiny. Mihira fiderana, mihira fanantenana, mihira midera. Fa ho ampo maninona? Misy fampirafesana, misy fankalana, misy lolo-po, misy tsy fitiavana, misy kolikoly. Indrindra eto Madagasikara
lasa kolotsaina ny kolikoly ary nefa kristianina ihany nefa mahonena mampalahelo iza no hiara-hiakatra mangataka antsika hamaky ny salamo 5:10 sy ny salamo 4:20 fa voalaza hoe iza no hiakatra ny taberna kelinao, iza ny hiakatra ny lainao, dia ozy izay madio tanana, izay miteny mahitsy ny fony, izay tsy manana saina maloto, izay tsy manao kolikoly, izay tsy manao saina fietsin'ny namany, izay tsy manambaka, izany no hiara-hiakatra ny amin'ny Jesosy eny amin'ny raolandra, izay manana an Jesosy Kristy no hiara-hiakatra. Voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Marka hoe raisika, Marka 4:20 andininy faraparany any. Iza no hiara-hiakatra amin'ny Jesosy eny amin'ny raolandra. Andininy 20, Marka 4:20 andininy 20. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino kosa ho elohana. Hiara-hiakatra amin'ny Jesosy eny amin'ny raolandra dia izay mino sy atao batisa. Voalaza misy itony tenin'Andriamanitra, tsy zany mamorona anjany fa tenin'Andriamanitra, izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohana. Ny voalaza ny tenin'Andriamanitra eto hoe mino vo atao batisa, mino vo atao batisa. Ny olombelona no mino, olon-dehibe no mino dia ho atao batisa. Any mila miverina tsika fiangonana-dehibe, tsika milazo fiangonana zokiny, manao réforme, miverina araka ny tenin'Andriamanitra, fa ny olona natao batisa dia ny olon-dehibe irery ihany, ny bebaka marina. Tsy misy zazakely natao batisa atao anaty baiboly na iray ary. Rehefa tonga ny fahaterahan'ny fiangonana dia olon-dehibe ny bebaka marina no natao batisa. Raha mamaky tsika ny Petera rehefa nitoro teny amin'ny Lioka asan'ny apôstôly 2:2 dia nanontany izy aveo ny olona hoe inona ny tokony ataonay rahalahy, dia ozy Petera mibebay ianareo famonoana fahotanareo ary eo ka samy atao batisa. Zany hoe ny batisa dia aoriana ny fibebahana, ary ny olona ny bebaka olon-dehibe. Tsy zazakely 5 volana hibebaka, tsy zazakely herintaona hibebaka, tsy zazakely 7 taona hibebaka, satria tsy mbola hainy zaza zany. Noho izany tsy ara-baiboly ny batisa ny zazakely. Ohatran'ny hoe zazakely tsy afaka anao dokotera satria tsy mbola takatry ny fahaizany sy ny fahalalany zany. Zazakely tsy afaka hanamory fiaramanidina satria mbola misy fetrany ny fahaizany sy ny fahalalany. Ary zay ny apetraka tompo tsy ny zazakely no atao batisa. Jesosy Kristy olon-dehibe natao batisa. Paoly olon-dehibe natao batisa. Lay tantapa Etiopianina ao amin'ny asan'ny apôstôly 10 olon-dehibe natao batisa. Cornelio amin'ny asan'ny apôstôly 10 olon-dehibe natao batisa. Zany hoe olona tonga saina nanaiky an Jesosy, aza miziriziry, tsy adihevitra be amin'izany sika, fa raha nanaiky an Jesosy ianao, mivavah tsara, mandiny tenin'Andriamanitra ka tsy mbola natao batisa hoe naletika tany anaty rano dia natsangana aveo, dia nio ny tenin'Andriamanitra ary antanio Jesosy, fa zay ny sitrapony Jesosy, zay ny natao tamin'i Jesosy, ary raha teo voavonjy zay nataon'i Jesosy no ataoko, zay ny natao tamin'i Jesosy, zay no arahako. Aza manana ampopo, aza miziriziry amin'ny hevi-diso, fa zay ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Iza no akarina zay mino sy atao batisa no vonjena. Tenin'Andriamanitra milaza ihany koa hoe sambatra ny madio ampo, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Ny Matthieu 5:10. Tsisy lolo-po ato amiko, tsisy fialonana, tsisy tsy fitiavana, tsy famelan-keloka raha madio ampo ianao, sambatra ianao fa izy ianao no ahitan'Andriamanitra ary hiakatra amin'i Jesosy. Be dabe nge mitory teny, be dabe nge mitory ara-pilazantsara, be dabe nge manao asa fanimpony, fa ao anatiny ao tsy mamela heloka, ao anatiny ao tsy mamindra fo, ao anatiny ao misy fialonana. Raha izany no hitan'ny tompo, tsy madio zany ary tsy ara-hiakatra amin'i Jesosy ny amin'ny lanitra. Hebreo 12 dia milaza miaza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo. Ny olona hiara-hiakatra amin'i Jesosy ny amin'ny lanitra dia olona masina, olona masina, tsy olona maty dia nentina mbavaka natao hoe olona masina, fa zaho olona masina. Inona mahatonga ana olona masina? Satria ny rahan'i Jesosy nanamasina, tsy ny fanaovako akanjo fotsiny mahamasina, tsy ny fametrahany olona tanana ny mahamasina, tsy ny fidirako amina trano fivavahana sy ny fanaovako asa fanimpona ny mahamasina, tsy mahamasina zany, fa ny mahamasina tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Ny mahamasina dia ny rahan'i Jesosy Kristy manadio sy manamarina. Tsy ezaka ataoko, tsy ny vola alohako, tsy ny fahafolokarena alohako ny mahamasina, fa ny mahamasina tenin'Andriamanitra, ny mahamasina ny rahan'i Jesosy Kristy. Rehefa manatona fanetretena ao anatrehan'i Jesosy hoe maloto aho, tsy mendrika, maloto mihitsy ahako, fa mila ny rahanao Jesosy hanasa sy hanadio, hanamarina. Tsy masina ahako, fa ianao ny fahamasinana ho azy Jesosy, dia mandray azy Jesosy ary manamasina izy. Ny olona hiara-hiakatra amin'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra dia olona ao anaty fahamasinana, tsy olona ao anaty tokantrano imaso,
tsy olona ao anaty fampirafesana, tsy olona ao anaty lainga, tsy olona ao anaty kolokolo sy risoriso ka mini miaina ao anatin'izany nefa efa amparany tenin'Andriamanitra fa tsy akasiran'Andriamanitra zany, tsy ara-iakatra amin'i Jesosy any amin'ny raha lanitra zany. Androany tenin'Andriamanitra amin'ny teny mahitsy amintsika, te hiara-iakatra amin'i Jesosy ve ianao eny amin'ny raha lanitra, regle eo ny fiainanao ray manontolo, amboary ny fiainanao ray manontolo, ahitsio ny lalanao, ataovy marina ny lalanao eo anatrehan'ny Tompo. Ny fanamasina no mitarika anao ahafahanao manao izany rehefa miditra ao aminao Jesosy. Jesosy nge mandinika ny fo. Ny olombelona mijery ny aty ivelany, fa Andriamanitra mahita ny fo. Madio am-po ve tsika. Mangataka antsika handinika tsara, saintsaina eo anatrehan'ny Tompo, fa nilay ho raisina dia ilay olona ao anatin'ny famasinana, ilay ho avela dia ilay olona ao anatin'ny fiatsaram-belatsy. Aiza no hisy ianao? Ny Tompo any amindra fo, ho aza ny voninahitra. Amen.